Atsafoina anaran'ity tanàna ity. Tetony any teraka ozy mama. Kambana tamin'izany. Dia maty ilay kambana tamiko. Ny antony ny ankindrindrana tetony mama palamy zoka kombolona. Ny kibobe ny mamanay dia niditra hôpitaly. Tonga tany amin'ny hôpitaly dia mangana be ilay kambana. Dia afaka 3 andro izay vao nisy ny teny hoe mbola misy zaza ato, hoe ilay reniny zaza. Afaka 3 andro. Tsy tonga volana zany dady ty ranomarina. Dia zay natao hoe dada. Dia teto ny latsahan'ny tavoniko dia zany ny teny Jesosy hoe tsy maintsy amboarinao izy izy a. Toy izay hoe za Jesosy voaloha raha avany io tsisy lako an'io intsony. Dia izy izy hoe vakoka aneo izy izy atsiarovana ny tantaranao zany rehefa ratsy zay ka tsy titsony anao dia amboary. Dada Randrina Toandro. Zay ihany vao tena miverina mijirotsika dia lasa misy fatapahana kely eo dia eo amin'ny lafin'ny teknika vao tapaka izy dia miverina foana. Fa mifalia foana fa fety sady zany. Mba fety aloha andro iray fa ny jiramako koa migavy fa tsy maintsy mandeha hatramin'ny farany vidéo io amin'ny anaran'i Jesosy. Ny ankizy kely zao miteny ny jiramako kosa rangaha. Atsafoina anaran'ity tanàna ity. Tetony any teraka ozy mama. Kambana tamin'izany. Dia maty ilay kambana tamiko. Ny antony ny ankindrindrana tetony mama palamy zoka kombolona. Ny kibobe ny mamanay dia niditra hôpitaly. Tonga tany amin'ny hôpitaly dia mangana be ilay kambana amiko dia maty. Dia afaka 3 andro izay vao nisy ny teny hoe mbola misy zaza ato, hoe ilay reniny zaza. Afaka 3 andro. Tsy tonga volana zany dady ty ranomarina. Dia zay natao hoe dada. Dia teto ny latsahan'ny tavoniko dia zany ny teny Jesosy hoe tsy maintsy amboarinao izy izy a. Toy izay hoe za Jesosy voaloha raha avany io tsisy lako an'io intsony. Dia izy izy hoe vakoka aneo izy izy atsiarovana ny tantaranao zany rehefa ratsy zay ka tsy titsony anao dia amboary. Dada Randrina Toandro Jean Joseph. Izy no filompanorina ny FPVM maniran-tany. Ary izy koa no mitandrina ny fiangonana eto amin'ny Vohibe tany Nanandrano. Zaho kosa manoko izao tsy mba manadino ireo tsoro. Izy ilay tena mpaminany, olona miavaka sady voafidin'Andriamanitra. Efa voasoratra any an-danitra daholo ny anarany. Mandeha taxi be dada. Dada sy Jesosy. Jereo anie 2 taona izy zao ary 5 taona ny nampitandrina azy. Fa ny mahagaga nefa toa vao maika mihazakazaka be ny asa fanompoana izay nataony. Raha ny zava-bitany amin'izao jerena dia marobe ireo asoanivon'ny fiangonana ny tena mbola hatrehany.
ny fanokanana fiangonana fa dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta nanapahana an'ireo bandi teka ho an'ny tsy mpiretraretrarentsika nampidina toetra sika Jesosy Panaraptuni Jesús, Zanubaku Azuceka ny fanokanana mpitandrina ary ny fanokanana mpiandry izay mahatonga azy teto faritra maro anjaha ambato mirahavavy andaingo ambatondrazaka kely lalina toamasina sy ireo maro hafa hatrany ampitan-dranomasina. Ny famoahana mpitandrina ary ny fanokanana katekomenina ny farany teo izao dia miisa 300. Ankoatran'izany ny fampianarana ny mpitandrina, ny mpiandry sy ny mpiomana ary ny fanampom-pivavahana isan'alahady. Ny fandraisan'ireo olona maro be izay manana olana sy ny sisa tsy voatanisa. Tena sarotra sy mafy izany asa rehetra voatanisa izany nefa dia nataony Dada mpitiavana hatrany. Iraspira bazar be, como esbuca já leglis, zativanga cola cris mandenga, 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 mandenga mi funam no teso, liteo parenda ya buni jet sai mi funam no, mi tala mi labunzi mi ekinirat se vitaletam no. Dada tena be fitiavana, olona tsotra tena namana. Dada tsy manavakavaka fa mitaona ny olona hivavaka. Dada tena hafa kely, tsy mety tezitra velively satria ianao dia unika ry Dada tena magnifika. Dada tena cool satria mahay mifandray amin'ny olona, na ny kely na ny lehibe, vao taizany ary voafehy. 5 taona nahampitandrina tsy mbola nisy ohatr'izany. Raha ny fanompoana teto an-tany, Dada rery ihany nahavita an'izany. Maro be ireo fisedrana satria mifofofofo ilay Satana nefa tsy naharava ny teny fikasana satria ianao nomena fahefana. Koa andeha isika no anazy amin'izao fetiny izao fa mafy ny asa izay natao fa Jehovah no anisoanao amin'izay rehetra ataonao. Ray aman-dreny tena fitaratra, manoro, manitsy sy mananatra, ka ianao no ataonay filamatra. Amin'izay koa izahay ho sambatra, faly izahay ry Dada manana anao. Ho fenifedanana anie ny andronao sy ny ankohonanao, ho ela velona anie ianao ry Dada malalanay. Mahireza Dada, tena tianay ianao. Tehaka mafy be tsika rehetra. Misy orana ary zareo protocole sy ny teknisiana communication tao anatin'ny famotinana an'izay lalana nalehan'ny Dada izay. Fifaliana ny any amin'ny faritrany reto ray aman-dren'ny président synodal reto mahita rehefa tonga any Dada faly ny olona fa zazany ny teny antsika koa ele fahatanjahan'le ray aman-dreny. Ka ndao mba no fotoana ray tsika rehetra hoe mba andeha tongotra hiaraka amin'ny Dada resiny daholo angamba dia mba manao fanatanjahanteny. Dada mahireza vavaka ho anao zahay mba hitatana anay mandrakariva ianao fa izay zanako kosa mba hanatanteraka mandrakariva an'ilay teny hoe tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho dia ny andrenesako fa mandeha dia mba handeha amin'ny fahamarinana, handeha amin'ny fitiavana, handeha mandrakariva amin'ny fanetretenany izay zanako rehetra manao ny asan'Andriamanitra. Manao ny fanatitra isika famelohana izany ny tomobile 52-58
TBV dia mba angatahana hony mba hakisaka fambana garage 52-58 TBV. Ny ten'Andriamanitra teo izay nitonina tamintsika dia ny hoe tsaroviny mpitondra anareo izay efa nitoro ny tenin'Andriamanitra taminareo, every ny hafaran'ny fiainany ka rao ny fonony. Anatanteraka fanatitra itsika izao, tsy hidada no mitaky aminao hoe omeo aho, fa ny tenin'Andriamanitra koa dia tsy miova. Tamin'ny fotoana nananganantsika ny tranon'ny dada dia ny hoe hita izay manisy soa anao ao. Andao asitsika soa zao mpanompon'Andriamanitra zao mba hatongava ny fitahiana ho any amintsika. Andao atsiaro azy sika izay nitondra atsika tamin'ny lalana maro samihafa. Hidadane no niaritra, hidadane no niafy, fa itsika rehetra no nahazo ny fitahiana, itsika rehetra no tantanany dada ahazo n'ilay fiainana mandrakizay. Andaotsika androandroany. Jereo ny rakitry androany fanaty tsara intelo nisy ny voalohany faharoa procession. Fa ny fitsinjovan'ny dada mandrakariva ny fiangolana sy ny asa tanterahany birao be sy ny ratsamangaika dia ny rakitra voalohany dia mijanona ho amin'izany. Fa ny panier sy ny procession kosa no andao atolotritsika rehetra ho an'izao ray aman-dreny izao. Atolory izay vokatry ny fonao, izay valim-pitianao, atolotra ho an'izao ray aman-dreny izao, izay manome ampifaliana no ankasitrahana indrindra. Ny panier zany no atolotritsika ho an'ny dada rehefa avy eo tsika vo anatanteraka ny procession, anatanteraka ny hirany zanatsika ao amin'ny fefy. Mandritra ny fotoana ny procession no alefatsika ny fandraisam-pitenenana ny avany ampitan-dranomasina.
Atsude Novalinau Fatiname Landawile Achamiza dia ao amintsika reny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Dia miarahaba-tsika indray tratra ny ty alahady andro natokana hitondranam-bavaka manokana nyreto ray aman-drenitsika dia dadarandrena ato andro sy ny ankohonany izany. Koa dia Andriamanitra fiadanana nge omba sy tantana azy iaro azy mandrakariva ampitombo ny andro iainany ahafahany manatanteraka ny asan'Andriamanitra. Tonga eto amin'ny fotoana natanterahana amakina nyreto raharahan'ny fiangonana antsika izay voaray eto am-pelantanany. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy avy amin'ny fifoazana eto amin'ny tanànan-drano Ampandrana herinandro-bokatry ny fifoazana 2025. Tonga indray ty ny herinandro-bokatry ny fifoazana eto amin'ny fiangonana tanànan-drano. Koa toy izao manaraka izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro-bokatra amin'izany. Ny alatsinainy 10 Novambra dia misy ny fanokafana amin'ny 2 ora sasany. Ny talata 12 volana Novambra fanompom-pivavahana lehibe arahana ny asa fipoazana manomboka amin'ny 2 ora sasany ny alarobia 12 Novambra amin'ny 2 ora sasany sy amin'ny 9 ora hariva ny fanompom-pivavahana sy fisotroana ny rahan'i Jesosy ary misy varotra sy tsakotsako maro isan-karazany. Ny alakamisy 13 Novambra amin'ny 2 ora sasany dia ny fianarana soratra masina iarahana amin'ny pasteur iraka Alain Samuelson ny loha hevitra amin'izany Andriamanitra amin'ny teny. Isy ihany koa ny fizahana maso sy ny sofina amin'ny sarany 5,000 ariary ho an'ny olon-tsotra ary ho an'ny mpiandry sy mpiomana dia 2,000 ariary ary tsy maintsy mitondra badisa ara-dalàna amin'ny fifoazana FPVM izy ireo. Dia ny zoma 14 Novambra amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 1 sasany dia misy ny évaluation ny mpiomana dingana voalohany izay hiakatra dingana faharoa ary ny amin'ny 2 ora sasany fanompom-pivavahana fijoroana vavolombelona misy ny fizahana maso sy ny sofina ao amin'ny rihana ambany. Ny sabotsy 15 Novambra amin'ny 7 ora sasany ny fianaran'ny mpiandry sy mpiomana amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 2 ora sasany dia mbola misy ihany ny évaluation ny mpiomana dingana voalohany izay miakatra dingana faharoa. Misy ny fizahana maso sy ny sofina ny tapakandro maraina. Ny alahady 16 Novambra kosa amin'ny 10 dia misy fanompom-pivavahana lehibe ary ny hariva amin'ny 2 ora sasany ny fotoam-pivavahana arahana toriteny ankira iarahantsika amin'reto zanaky ny fiangonana dia ny Afafy sy ny Fefy ary ny mpihira Zafindrony eto amin'ny tanànan-drano. Dia manantenantsika rehetra ho tonga maro anotrina ny fotoan-dehibe amin'izany. Mbola tsy vitany any amin'ny rihana voalohany dia mbola vakinana ihany ny avy amin'ny sampana ao amin'ny Gaetam avy any amin'ny sampana Gaetam.
Voninahitra lehibe ho an'ny browsing comité mpikambana rehetra ao amin'ny sampana Gaetama no manasa antsika rehetra hiarahan-kalaza n'Andriamanitra sy trotram-bavaka ny mpitandrina Rasoamianta Rijanyorena mianakavy alahady fa 9 volana Novambra ho avy izao manomboka amin'ny 2 ratoandro amin'ny FPVM Taninanandrano ka tanterahana ao amin'ny riana faharoa izany ka dia manasa antsika rehetra hiaraka ankalaza izany fa vitany ao amin'ny riana voalohany ka dia anatanteraka ny fanaovana procession tsika. Tsika rehetra hitsangana anatanteraka alohan'ny naovana procession ny hira fa 570 ao am-bokikira ny andininy voalohany ho tanterahantsika raha mbola izy hitsangana isika. Zay ankehitriny anatanteraka procession amaly fity an'izao ray aman-drenina izao mba isao ho isan'ny fahamarinana izany ary mariny mandraka arivany tenina hoe hita zay manisy soa an'izao mpanomponao zao iany voninahitra ny ho an'Andriamanitra ireriany. Alleluia. Masina 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 Jehova tompony maro endriky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Dia mipetraka ny fiangonana dia midekona ny tarika asika. Dia ao anatin'ny fotoana ny procession tsika dia tsara ihany mampatsiahy antsika indrindra fa ny vehivavy dia eto miaraka aminao ny poketranao mba tsy hamperikerika anao amin'ny asa fanomponan'Andriamanitra. Toizina ny rarahan'ny fiangonana. Avy amin'ny sampana chorale Fohibe atsona ny dekona sy mpiany chorale Fohibe FPVM sy mpikambana CFF rehetra mba ho tonga anatrika ny fivoriam-be sy ny assemblée générale amin'ny 22 novembre 2025 manomboka amin'ny 2 ora tolakandro en porte 309 izany. Misy ny fandarina maro isan-karazany ka dia angatahana mba ho tonga amin'izany isika rehetra. Atsona koa ny dekona mpiany fefy ivory ny sabotsy 15 novembre amin'ny 10 ora maraina ao amin'ny riana voalohany aoka ifanentana itsika amin'izany. Taratasy avy any ivelany avy amin'ny fitandremana ambodanerana fahazavana sambaina manjakandriana ilazana isika zanakapelezana rehetra ao ambonemba mba ho tonga any an-tanindrazana iombavaka anatanteraka nyzany ao amin'ny fiangonana FPVM ambonemba fahazavana ny alahady fa 9 volana Novambra ho avy izao manomboka amin'ny 7 ora maraina. Antsona ny promotion mpanafaka mba ho tonga ivory ny alakamisy 13 novambra izao amin'ny 2 ora eto amin'ny Fohibe Taninanandrano ka tanterahana ao amin'ny premier étage zany raoka ifampilaza isika rehetra. Avy amin'ny antsona isika mpiray tandrazana rehetra avy any Ambohidrano Atsinanana commune Viliazo
mba anatrika amin'ny fivoriana izay ho tanterahana ny 15 novambra amin'ny 10 ora maraina ao amin'ny sekoly fiotazantsoa Besarety ao amin'ny fianaram-piomana aoriana amin'ny fianaram-piomana sy mpiandriny mitinehana amin'izany ny fomba andaminana ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra any antoerana. Ireto kosa ny zanaky ny fiangonana iroso amin'ny fanorenana ny tokantrano masina. Io fitinina arak'izay azo atao izao ireo ray aman-dreny niteraka sy ny mpitaiza izany dia faly manasantsika anatrika ny fanamasinana amin'ny fanambadiany reto zanany dia andria mihajar manana mandany aina sy rakoto zafy diary valosoa sarobidy zany dia ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny 15 novambra 2025 zao manomboka amin'ny 7 maraina. Toy izay koa reto ray aman-dreny niteraka dia faly manasanareo anatrika amin'ny fanamasinana ny fanambadiany reto zanany dia razafiny Ramiandra aina Tolo-Janahary sy ny Nambintsoa Volatina Marie Eliana. Narak'izay koa dia ray aman-dreny niteraka sy ny taiza dia faly manasantsika rehetra anatrika ny fanamasinany reto zanany dia Ramiandro Soa Maminirina sy Nomenjanahary ary andria fanambinana finoana dia raina itokina ny fanamasinana ny fanambadian'izy ireo dia atao eto amin'ny fiangonantsika ny 21 novambra ho avy zao manomboka amin'ny 12 ora atoandro. Dia toy izay koa ireto ray aman-dreny reto dia mampandre anareo ny fanamasinana ny fanambadiany reto zanany dia Ramaritovo Rantomiza Carson fianteherana sy Andrea Miaja aina fitinomena. Ny fanamasinana ny fanambadian'izy ireo dia ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy fa 12 volana novambra 2025 manomboka amin'ny 12 ora atoandro. Toy izay koa reto ray aman-dreny reto dia Ratovo ny aina Tendry Mafonja sy Rasoa Mianja Manana Miangaly Victoire dia ho tanterahana ny fanamasinana ny fanambadian'izy ireo amin'ny alakamisy fa 17 volana novambra ho avy zao manomboka amin'ny 10 ora maraina eto amin'ny fiangonana FPVM Tananandrano. Ity farany Rakoto Arivony Tsiriny aina Dominika sy Rasombola Sitraky ny aina dia mampandrera ray aman-dreniny fa ny fanamasinana ny fanambadian'izy ireo dia atao eto amin'ny fiangonantsika ny zoma fa 20 volana novambra ho avy zao manomboka amin'ny 10 ora sasany. Mbola misy farany dia raha Limamonjy Hery Malala Désiré sy Rakoto Arivony Volonirina dia atao ny fanamasinana ny fanambadian'izy ireo atao eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy fa 17 volana novambra ho avy zao amin'ny 10 ora maraina. Mbola misy ray ity dia Rafanomezatsoa Sitraka sy Rakoto Arsoa Sitraka Elia dia ao amasinina eto amin'ny fiangonantsika ny fanambadian'izy ireo ny sabotsy fa 17 volana novambra manomboka amin'ny 12 ora atoandro. Koa raha misy mahita ny tsy mamety ny fanamasinana na sasasany amin'ireo fanambadian'ireo dia aoka izy ampandre ampitandrina milohan'ny daty izay voambara teo. Filazana manjoa amin'ny finoana sy ny fitsanganany tena maty no ampandrenesana ianareo ny fodimandriny reto mpanompon'Andriamanitra reto dia raha miara manana ary malala verimanitra zay mpiandry promotion Panasoa 2 dia natsony ray ody any aminy tamin'ny 1 volana novambra lasa teo rehefa nivahiny 7 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Rakoto Malala Arivony Tina Adoré sy ny zanany ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia efa voalevina tamin'ny alarobia 5 volana novambra lasa teo. Ny fianakaviana dia namela fararakitra 250 000 francs anatanterahana ny asan'Andriamanitra. Toy izay koa raha Arjona Fanomezantsoa Tamo dia nodimandry tamin'ny 21 oktobra 2025 rehefa nivahiny 70 taona teto an-tany. Hoy ny reniny Rasoa Arnour Jeanne izay promotion Anjomarambavaka sy ny raitapo amin'ny folo menada izay solotenany raha Arjona Fanomezantsoa René sy ny vadiny izay ao amin'ny promotion Pampiravoravo ary Razafy Mamonjy Samy aina Saoly Arnirina izay promotion fanantenana sy fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia efa voalevina. Toy izay koa Samy Zafy Raymond Alphonse izay dadabe izay mpiomana dingana voalohany eto amintsika dia nodimandry tamin'ny 7 volana novambra rehefa nafeno 7 taona teto an-tany.
hoy ny vadiny Raharsoa vololony ainy Alisa sy ny zanany solotenan'ny pasteur Rasamy Zafy Guito Andriamanantena mivady ary fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia efa voalevina tamin'ny 15 volana Novambra lasa teo. Izay koa Razanandranoro Mamtina Eveline dia Nodimandry rehefa nafeno 7 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Ravelomanatsy Joseph sy ny zanany 4 menada ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia efa voalevina tamin'ny Alarobia 15 volana Novambra lasa teo. Misy koa Rafara Armalala Mama Fara dia vadina velan'ny Tompokola Rakotonirina Henri Pascal dia Nodimandry tamin'ny alatsinainy fa 20 oktobra lasa teo rehefa feno 20 taona teto an-tany. Hoy ny zanany sy 9 menada sy ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia efa voalevina tamin'ny Alarobia 22 oktobra lasa teo. Manaraka Razafindrafara Voanginirina Claudia zay promotion Andony Jehova dia Nodimandry tamin'ny 31 oktobra lasa teo rehefa nivahiny 7 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Rakotonandrasana Jean Frédéric sy ny zanany 4 menada ary fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia efa voalevina tamin'ny 7 volana Novambra lasa teo. Eto izay koa Rasoamiaranaly Suzanne na bebe Suzanne dia nivahiny 7 taona teto an-tany. Dia hoy ny zanany enina zay solotenan'ny Ravelonarivo Justine mivady zay dekona ary promotion mpanory lalana eto amintsika ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia efa voalevina tamin'ny Alahady 26 oktobra lasa teo. Farany Rasoalalao Delphine zay mpiandry promotion manaiky dia Nodimandry tamin'ny 4 volana Novambra lasa teo rehefa nafeno 7 taona teto an-tany. Hoy ny zanany Valmenada zay solotenan'ny Randriana Antoine Falimanarivo sy ny zanaka manjafiny zay en promotion voavonjy ary ny Rabetsialonina Jean Richard sy ny zanaka manjafiny zay dekona ary mpikampana ao amin'ny fefy ary Rabetsialonina Rivony Arso Richard Sinivo en promotion Papifoa ary Rabetsialonina Radonlalao amin'ny promotion mpiara-mivavaka sy ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia efa voalevina tamin'ny zoma 7 volana Novambra lasa teo. Ny fianakaviana dia namela fararakitra 50,000 francs anatanterahana ny asan'Andriamanitra. Andriamanitra ny tompo fampionana nge ampionana ireo fianakaviana zay azony manjo farany. Misy fisaorana ireto izahay vady amanjanaka ny fianakaviana raha Arson Emile dia maneho fisaorana antsika fiangonana rehetra sy mpitandrina ary ny promotion fanomezana zanaky ny Toby Ambatony Rahavavy sy ny dekona zay noho ny fitotodonareo fampahirezana anay tamin'ny falasanany ava malalanay. Andriamanitra manakarepasoavana ny amaly fitiatsika rehetra amin'izany fisaorana. Izahay mpiray-tampo sy ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana sy fankasitrahana ho an'ny rehetra zay midodododo sy nampahery anay tony dimandry ny ava malalanay. Dia Razafindrafara Voanginirina Claudia Andriamanitra ny amaly fitianareo tamin'izay rehetra nataonareo taminay. Fisaorana farany izahay fianakavianany Tompoko Vavy Rasoalalao Delphine dia maneho fisaorana sy mifankasitrahana feno ny fidododona ny fampahirezana nataonareo taminay tamin'ny namozanay ny reny malalanay. Andriamanitra ny amaly fitianareo. Fanamariana nafoizina arak'izay azo atao ny filazana tompoko tsy araky ny mahazatra antsika dia ho tohizina amin'ny famakina ny voady izany. Melohany amakina ny voady raha mba hany hitany lanto teo zany i Dadazily. Io Dadazily io dia anisan'ny niaraka tamin'ny dada mpitandrina tany amin'ny FJKM Mambotra Atrimo. Dia raha mba eo ianao dia mba manantona kely ety rehefa avy eo. Ny fandaminana ho apetrakintsika ovakitsika daholo aloha ny voady satria raha sady manao procession tsika dia takona ny ray aman-dreny ao ariana ny famakina ny voady no alefa ny fiarabana ry zareo avy any ampitan-dranomasina. Filazana farany adino lazany teo ilazana ny mpianatra sekolalahady fa tsy misy fianarana androany. Antsoina ihany koa ireo ankizy eto amin'ny zanaky ny fiangonana anatevina ny fianarana azy Noely. Dia antsoina ihany koa ny mpampianatra sekolalahady ampianatra izany azy Noely izany amin'ny ray ora sasany ao amin'ny riana voalohany.
arabaina dada malalanay ho lavandro ianana tokoa ane ianao tahaka ny Abrahama 6000 ariary. Zevany 317 bisous dada 5000 ariary. Falmerabandady izahay nahatratra ny 5 taona nampitandrina azy. Vola namboarana ny trano any Manjakandriana 5000 ariary. Tsinao Jesosy fa no raisinao any amin'ny sampana fefy mifona aminao raha izao vao manefa ny adidiko aminao 2000 ariary mba mangataka vavaka. Misaotra Jesosy nomenao fahasalamana hery sy tanjaka mbola velonaina 23000 ariary atolotra ho an'ny dada. Atolotra ho an'ny dada 500 000 francs. Fangatahana efa lasany amin'ny dada 5000 ariary. Arabaina ianao dada ho ela velona ane ianao misaotra tompoko 5000 ariary ho an'ny dada. Mangataka vava ho an'ny dada fa alana rano any amin'ny hôpitaly izy Rampitso 10000 ariary atolotra ho an'ny dada. Indro ny ampahany izay nitahinao anay tamin'ny herinandro iny Jesosy atolotra ho anao 10000 ariary. Jesosy io misaotra sy mitera noho ny fitahina aminao sy ny ankohonako isanandro. Misaotra tompo anniversaire tamin'ny 5 novembre ny volany soratanao tanto hoe natolotrao 20 000 francs fa rehefa nojerena dia 15 000 francs ny vola tao anatiny. Misaotra Jesosy tamin'ny fitahinao anay tamin'ny herinandro iny ka nanambinanao tamin'ny varotra nataonay ary mbola apetraka aminao foana ny velotenanay. Koa indro Jesosy misy vola 5000 ariary atolotra ho an'ny dada. Misaotranao izay Jesosy noho ny fitantananao ny ankohonako satria tena hafa Jesosy no manompo anao. 10,000 ariary atolotra ho an'ny dada ary mangataka vavaka. Misaotranao izay Jesosy noho ny fitahinao anay isanandro. Misaotranao izay Jesosy nanomezanao anay an'ny dada. Tahio ny fiangonana FPVM maneran-tany 5000 ariary atolotra ho an'ny dada. Bonne fête dada, bisous 5000 ariary amen dada. Vola 50,000 ariary. Misaotra Jesosy tamin'ny fitiavanao anay sy notahinao anay ka mbola nambinao sy namindranao fo taminay ka indro ny ampahafolony izay nomenao anay atolotra ho an'ny mpanomponao 20,000 ariary. Misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra ampahafolony 40,000 ariary ho an'ny dada. Samuel voalohany 25:6. Misaotranao izahay Jesosy no nanomezanao anay an'ny dada faly miaraba ny dada. Misaotra Jesosy voninahitra ho an'i Jesosy Keriany 20,000 ariary atolotra ho an'ny dada. Fahafolo-karena 20,000 ariary. Arabaina ilay nasoavana ny tompo mombanao. Sodrano kely vokatry ny fo 50,000 francs. Misaotra indrindra Jesosy no nanomezanao an'ny dada mpitondra anay atolotra hanamboarana ny trano atao vakoka 100,000 ariary. Misaotra Jesosy noho ny famindramponao sy ny fitiavanao. Misaotra Jesosy tamin'ny alahady andro tsara nomenao anay izao miaraba ny dada 40,000 ariary atolotra ho an'ny dada. Indro Jehova anefa ny voadiko aminao no ny fitiavanao famindramponao taminay menakavy sy ny fianakavianay tany ambanivohitra fa rehefa nitalao sy nangataka taminao izahay Jesosy dia misaotra anao fa tsy nigadra izy efa mianaka 20,000 ariary atolotra ho an'ny dada ary mangataka ny irany fefy ny miankina aminao. Misaotranao Jesosy fa sitrana tamin'ny aretina mafy izay nandalo tato amiko ho mariky ny fankasitrahana dia manolotra 25,000 francs ho an'ny dada. Salamo 21:2 miaraba ny dada tratra ny 55e anniversaire ampahafolo-karena 30,000 ariary anaovana ny trano any Antsahankely. Indro tompo sombony ihany avy amin'izay nomenao tamin'ny fananganana atolotra ho an'ny dada 20,000 ariary. Merci Jésus. Pasteur Dada Randrenatoandro 300,000 francs ary ho an'ny sary sy feo 200,000 francs ny fitambarany 500,000 francs. Misaotra sy mankasitraka hatrany izay telo mianaka noho ny soa sy ny fitahiana nomenao anay 220,000 ariary atolotra ho amin'ny dada mangataka izay Jesosy mba ho voalohany amin'ny fotoana ny fanarahana ny tompotany ny vidin'ilay tany ny fanarahanay mangataka ny hira FFPM 441 ny volan tato
240 000 lagiary fa ny nosoratanao a 220 000 lagiary. Saotra Jesosy ny amin'ny fitantananao famindramponao mbola nanome foana ko ianao ka indro Jesosy sombony amin'izay nomenao 200 000 lagiary ka 100 000 lagiary ho an'ny dada ary ny 100 000 lagiary ho an'ny fiangonana. Rahabainy dada dia ho tahiny tompo ianao vola kely atolotra ho anao 100 000 ariary. Saotra Jesosy ny amin'ny fitahiana lehibe natolotra ho anay efa mianaka 10 000 ariary omena ny dada, 5 000 ariary fandokoana ny fiangonana, 5 000 ariary fanamboarana ny carreau, fitambarany 20 000 ariary. Saotra Jesosy fa mbola nitantananao ny fiainako sy ny asa izay ataoko mangataka vavaka 5 000 ariary atolotra noho ny amin'ny anniversaire ny dada. Miaraba ny dada tratra izao fetinao anio izao. Jesosy ny ampitombo andro lava ihany anao sy fahasalamana ho anao 40 000 ariary. Saotra Jesosy fa tena fitiavana tokoa ianao mipetraka eo an-tananao hatrany ny asanay 10 000 ariary atolotra ho an'ny dada. Ny fahasoavan'Andriamanitra ny tena natoy izao anay. Iny misy 10 000 ariary anaovana ny trano dada any ambanivohitra. Tsy soratra 40 000 ariary. I Jesosy ny ampahany tamin'izay noenao anaovana ny asanao 10 000 ariary. Tsy soratra 5 000 ariary. Tsy soratra 30 000 ariary. Jesosy ao misaotra anao izahay fa nahatratra izao fa 10 taona izao dada malalanay mangataka vavaka mba havita mariazy ary tafaverina ho mpiomana fa nivadika fa nivadiko sy manaiky mihitsy manolotra izy 20 000 ariary. Saotra Jesosy. Saotra Jesosy nanomezanao anay any dada. Iny misy 20 000 ariary ho fisaorana ianao. Saotra Jesosy eo. Amen. Ampafolony 20 000 ariary misaotra betsaka Jesosy amin'ny zavatra rehetra izay nitahinao anay. Bisous Jesosy. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitahiana ataonao amiko sy ny ankohonako manolotra 10 000 ariary ho amanitra amin'ny fiangonana. Fanomezana avy amin'ny fiangonana Vangaindrano ho an'ny pasteur dada 50 000 ariary avy amin'ny bebe any Vangaindrano. 10 000 ariary ho an'ny dada noho ny amin'ny 55e anniversaire. Mpisaorana iteran'i Jehovah ao. Misaotra Jesosy noho ny famindramponao natratrarako ny 70 taonako dia faly manolotra vola kely ampahany izay nomenao 20 000 ariary omena any dada. Ho an'ny dada fa folo-karena 1100 ariary vokatry ny fo. Misaotra Jesosy fa voatokana ny zandrikelinao tehirizo izy Jesosy 3 000 ariary atolotra ho an'ny dada. Tsy soratra 1500 ariary. Entinay manompo anao indray Jesosy ny ity ampafolony 36 000 ariary ity dia tsofirano foana mba ho ambinina amin'ny asa ny fiainana izay atao sy ny ankohonako dia ampianaro ho tsy vavaka. Ity indray ny ampahany 50 000 ariary entinay manompo anao Jesosy dia tahio foana ny fidiram-bolanay tokantrano ny fianarana apetraka eo ampelantananao. Indro Jesosy nefa mivoadiko aminao. Misaotra fa namaly vavaka ianao manolotra 10 ariary voninahitra ho anao rehetra ihany. Anaovana ny tranon'ny dada ny Manjakandriana. Misaotra betsaka Jesosy ny amin'ny fiarovanao ny ankohonako 20 000 ariary. 4 000 ariary atolotra ho an'ny mpianatra 40 000 ariary azafady tompo atolotra ho an'ny mpianatra mpitandrina. Ampafolo-karena omena ny dada araka ny Salamo 32:8 20 000 ariary. Saotra Jesosy tamin'izay rehetra nataonao tamin'ny fiainanay. Isaoranay ianao daholo fa tsara ianao mifona ihany koa raha izao vao manafaka manefa ny raha-pisaorana tamin'ny fahavitan'ny fanokanana amin'ny mpanomponao tany Ambohidanerana tamin'ny oktobra lasa teo. Manolotra 80 000 ariary izy. 30 000 ariary ho amin'ny alahadin'ny dada, 50 000 ariary ho amin'ny pasteur ambanivohitra, ny fitambarany 80 000 ariary. Arabainy dada noho ny amin'ny tsingeritaona 10 000 ariary. Tsy soratra 20 000 ariary. Mbola velona ny ianao dada 20 000 ariary atolotra ho anao. Tronao izay Jesosy fa afaka manolotra ny ampafolony tamin'izay nomenao anay 30 000 ariary atolotra ho an'ny trano dada dia mirary soa indrindra dada. Jesosy eo raha ny fahotako tsy voatanisa dia tsy mendrika akory ny ho tonga eto. Misaotra Jesosy amen. 10 000 ariary atolotra ho an'ny fanambarana ny trano dada. Misaotra dada. Ary farany
voninahitra ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao asy ny angonako no ny alahadiny dada izao ny tsingako taonana 5 taona izao dia ity misy fifalian'ny fonay mirakavy fanohanana anao saorana anao 50,000 ariary Jesosy anie mbola hitanao trano ry dada sy ny angonany mba ho lavandro iainana anie ianao 7:20 ny fitambaran'ireo voady izay voaray amin'izao fidirana voalohany izao 13 teto amintsika 4:30 tamin'irena voalohany 2:20 tany amin'ny rihana faharoa ary ny 2:20 tany amin'ny rihana fahatelo ny voninahitra ho an'Andriamanitra ireriany. Efa vita daholo ny procession any ambony dia andao ary tonga dia ho arahantsika ny zareo avy any ampitan-dranomasina anatanteraka ny fiarabanany dada. dia mbola mpitombona aminareo ny adiavana fa soavana mpiatanana Jesosy Kristy tompo dada amin'izao andro fankalazana ny aladin'ny mpitandrina izao hitrotrony ny fiangonana ambavaka anao ary anohanan'ny fiangonana anao mba ahafahanao manatanteraka ny didy manandraikitrao dia mijorety izay solitena ny FPVM France Europa ny tenako amin'izay mitarika an'izany France Europa zany ary sy sokony indrindra koa amin'ny mpitandrina any aty ampitan-dranomasina ary ny mpitandrina iraka Fenosoa nantenaina izay zandriny indrindra koa aty ampitan-dranomasina izany ary no miara-mitsangana hiteny andray fitenenana eto amin'izao andro lehibe izao dada aladin'ny mpitandrina androany aladin'ny mpitandrina fa 10 mahery raha natao isan-taona zany satria dia efa manakaiky ny any amin'ny 10 taona any mitrano ny fiangonana ary amin'ny mpitandrina rehetra mbola velona kehitriny dia mino fa vitsy na tsy misy mbola manatanteraka ny asan'Andriamanitra tsy tapaka mivezivezy atseria tahaka anao dia fifalianao anay dada ny miarahaba anao fifaliana satria mbola nomenao namen'Andriamanitra sy tanjaka sy fahasalamana feno anao nomen'Andriamanitra fifaliana ianao amin'ny asa rehetra izay ataonao na dia atao hoe sarotra sy manahirana ara izany ary tena rery ny FPVM tokoa ao ny fananaranao tsy tapaka ny teny malefaka ataonao ny fandeferana sehonao ny fanatretena izay ianarana isan'andro tsy takatra ny sainay izany ny fanentenanao ny zanakao mba hitombo amin'ny finoana atraizataiza manerana n'izao tontolo izao tsy dinonay daholo zany rehetra ka da tonga ny fotoana androany amin'izany fankalazana amin'izany aladin'ny mpitandrina izany dia te-ampahiry ianao izay amin'izany asa rehetra izany ny fanahy masina izay efa napetraka ny tompo tao aminao mbola hitombo ao aminao mandraka rivany ho lavandriainany dada omen'Andriamanitra hery fahasalamana ary mba ahita sy ioty indrindra ny vokatry ny ezaka samy hafa rehetra nataonao ho fampandrosoana ny FPVM maneran-tany na amin'ny ara-nofo materiely zany na ny ara-nofo ara-tsosialy zany indrindra moa fa ny ara-panahy fa mihoatra noho izany Jesosy Kristy tompo izay efa nifidy anao ny antso anao ekenao izy ny hifaly amin'ny asany rehetra izay nampanaovany ianao amin'ny fanatanteranao sy ny fanekenao atsaka ny sendavany mafy be zany ny baiko sy ny teniny Jesosy Kristy rehetra ho anao ho an'ny FPVM rehetra satria any Jesosy ny FPVM rehetra ka dia voninahitran'Andriamanitra ny dada ny fisinao voninahitra n'Andriamanitra ny fandrosoan'ny FPVM rehetra maneran-tany ho voninahitran'Andriamanitra
na zany fiainanao zany. Dia maniry koa zay raha maniry mbola hifankahita-tava aminao na amin'ny fotoana iny na amin'ny fotoana iny amin'izay mahafaka anao, ary tanteraka aminao satria mivezivezy ianao amin'ny tany rehetra manerana n'izao tontolo izao momba n'ity FPV dia ho tanteraka aminao ny tsodrano nataon'i Jehovah ho Isaia mpaminany toko rehefa 10:7 manao hoe fa izay miandry ny Jehovah kosa dia mandroso elatra no ekarany tahaka ny voromahery, miazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho leraka. Hifaly amin'ny asan'i Jehovah ary hifaly amin'izany koa ianao. Izay ny anjarako dada omeko any pastera nantenaina filosoa ny fitenenana misoratra. Ry dada mahalananay, amin'ity andro masina sy manandanja ity, andro natokana hanomezam-boninahitra sy hisaorana an'Andriamanitra noho ny fiainanao sy ny fanomponao dia mitambatra ny lanitra sy ny tany iderazy noho ny fanomezana lehibe nomeny antsika rehetra dia ianao zany ry dada mahalananay. Misolo tenao ny zanako rehetra aty amin'ny sinodam-paritra France sy Europa ray manontolo mankalaza an'Andriamanitra satria nomeny anay ianao. Lehilahy feno faneitretena, feno fitiavana ary feno finoana. Misaotra anao zay dada noho ny fandeferanao sy ny aretanao fahoriana maro. Nandeha tamin'ny lalan-tsarotra ianao nefa tsy nivadika tamin'ny antsin'Andriamanitra. Nivavaka sy nitolona ho an'ny fanahin'olona maro ianao, ary noho ny fanomponao dia maro be ireo fanavovonjy, tsy ny ao Madagasikara sy ny Malagasy ihany fa hatraty ampitan-dranomasina. Voasoratra ao amin'ny epistily ho an'ny Hebreo ny toko 9 ny 10 ny tapany voalohany hoe fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadiny ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany. Tena marina izany ry dada, fa tsy adin'Andriamanitra mihitsy ny vavakao, ny ranomaso rehetra izay narotsakao ary ny tolona rehetra izay nataonao tao amin'ny fahanginana. No izany rehetra izany ary dia manambara izahay fa tena tianay ianao, tena tianay amin'ny fo feno fankasitrahana, nampianarinao anay ny fitiavana, ny faneitretena ary ny faharetana amin'ny fanompoana. Sy nampianarinao anay tamin'ny teny fotsiny izany dada, fa nasehonao tamin'ny fiainanao ary ohatra tena azonay dahafina. Na dia lavitra ary izahay ankehitriny dia akaiky ampo miaraka aminareo rehetra amin'izao fankalazana izao, ary mbola ho tonga ny fotoana mahamety azy hanomezanay ny fanomezana izay natokana eo anao ho porofo ny fitiavanay sy ny fankasitrahanay lalina avy aty amin'ny zanako rehetra. Dada, ny tompo ane hanavaony herinao isan'andro, hanome fahasalamana, fiadanana, fifaliana, tsy mety ritra ao amin'ny fanamasina mba haretan'ny asanao sy hitombonin'ny voa ateraka izany manerana izao tontolo izao. Dia miarahaba sy mankahery anao izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tombontsika, ny zanako rehetra avy aty amin'ny sinodam-paritra France, Europe. Izay anatin'ny fiangonana Vatolampy famonjena te Fransa dada dia faly miarabanao tratran'izao aladin'ny mpitandrina izao. Ny an'ny teninay dia tena mirary fahasalamana be dia be, fifaliana foana, valombavaka mitosaka avy amin'i Jesosy mandritra ny androm-piainanao. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 7:7 no tsodrano menay hoe Jehovah ozy izy ny mpiaro an'io ary isaky ny indray mpimaso no andemako azy fandrao misy manimba azy ary na andro na alina miaro azy ako. Bisous be amin'ny anaran'ny Jesosy. Ho an'ny ray aman-dreny dada Randrenatandro Jean Joseph filoha mpanorona ny FPVM maneran-tany. Amin'izao fankalazana na ny fiarabanina na ny aladin'ny mpitandrina eto amin'ny foibe Antananandrano, ny fifaliana ho ahy sy ny vady aman-janako izay mitondra an'izao firariantso izao
ary indrindra amin'ny anaran'ny fiangonana FPVM Mahafatilamy Famonjena izay tariany ray aman-dreny Pasteur Rajester Alain dia fifaliana ho anay menakavy, fifaliana ho an'ny fiangonana no miaraham-bandada amin'izao aladin'ny mpitandrina zao, indrindra moa ny fankalazana ny 520 taona nanomponan'ny tompo na netson'ny tompo na nametrahan'ny tompo hitondra sy hitantana amin'izao fiangonana FPVM maneran-tany izao. Tena marina moa mba tokony fanaritavy kanefa noho ny elanelan-tany izay misy dia tsy afaka, dia izay mba manatonga anay nananery anay tao anatinay mba hanao an'izao afatra kely foy sy izao sary izao mirary soa an'ny dada, mirary fahasalamana ny dada, mirary fitahiana ho an'ny dada. Ny dada Samy moa izay foana mba fidinkiany amin'ny tompo dia ny hoe mba hahatratra ny 100 taona mitsingeringerinana izay mba tsy afaka ao am-bavako, izay mba faniriako, izay mba fidingiko amin'i Jesosy dia mba nanananao andro lava iainana fa mbola milanao ny fiangonana FPVM maneran-tany maneran'izao tontolo izao, ny zanakao ara-panahy maneran-tany maneran'izao tontolo izao ka dia anana hery, anana tanjaka, anana fahasalamana, anana tombonandro feno tanteraka avy amin'Andriamanitra izay nifidy antsika, izay nanendry antsika, nampiray antsika ampiroborobo ampandroso an'izao asan'Andriamanitra ho anatin'ny fiangonana FPVM izao. Marary soa dada dia mahavita soa an'izao aladin'ny mpitandrina izao mbola ho avy ny fankalazana araka ny fivoriana tao tamin'ny lakamisy sy tamin'ny alarobia ireny ny iraisana ny fankalazana ny jobily 520 taona nanomponao an'ny tompo, nanarahanao an'ny tompo, nanekenao ny antsan'ny tompo. Voninahitra dia an'Andriamanitra rehetra dia marary soa, mahavita tompoko, soa tompoko. Miakabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy dia amin'izao andro ny dady izao faly miarahaba manokana ny dadany amin'izao 520 taona nitandremana izao izay eto amin'ny FPVM Solitena ihany izay eto amin'ny FPVM Libanona Iraka indray eto Montréal miarahaba ny dady 520 taona tokoa raha jerena sala taonanay dada dia mbola vitsy aminay ny tonga amin'izany fotoan'izany kanefa izao tamin'ny dada taty tamin'ny farany teo dia izao hoe ny vitan'ny dada ny azakazaka vitan'ny dada tena tsisy vitanay reto fa tena matanjaka dada ary mbola angatanay amin'ny Jesosy hatrany mbola omeny Jesosy hery dada ahiaraka aminay hatrany dia mitondra mbavaka ny dada foana dia mirary soa dada dia fiadana ho an'ny dada. Saotra ny tompontsika ny FPVM Canada no farany teo mampatsiaro kely ny fiangonana rehetra ny fitrotroanam-bavaka any zanaky ny fiangonana telo mirahalahy miaraka amin'ilay solitena ray hitarika anazy ireo izy efatra menada iainga rapitso ho any Chine hividy ny fitaovana ho fanavozana ny sary sy ny feo samy hitrotro am-bavaka an'izany tsika atsiaro am-bavaka an'izany mba tena ho fitaovana tsara mifanaraka amin'izay ilaina hoentina ho fitoriana ny filazantsara no ho azo any. Ankoatran'izay ihany koa dia raha sitrapony tompo dia hanomboka amin'ny farany tsy herinandro ity ny fandrakofana granita any ato amin'ny sol ato amin'ny riana farany ambany apetrakintsika amin'ny Jesosy daholo izany asa rehetrarehetra izany mba hisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra. Anolotra ny fanatitra tsika marana ny fotoana ambitiavana sy ampanajana dada no angatahana anao anatanteraka amin'izany. Eto dia misaotra antsika rehetrarehetra, misaotra ny amin'ny rihana rehetrarehetra any misaotra daholo, misaotra nareo avy any mpitan-dranomasina rehetra fa voaray miaino ahy daholo nareo hatrany fa nareo tsy tafiditra ambolany Seychelles, ambolany Comoro, ambolany Maurice, izany zao tsy tafiditra daholo satria noho ny ankelizan'ny fotoana. Misaotra na dia tsy niteny aranareo fa dia voaray ny dada daholo amin'ny fo ka dia misaotra tain'Andriamanitra daholo ianareo. Ary amin'ny manaraka hoa aiza ho an'ny vazaha tsy mba nomenareo fitenenany ianareo mpitan-dranomasina aza menamenatra hono izy dada hoe fa dia mba tahandrenareo ny olona ary raha miaino ary ianareo androany ka mba ao anankiray solitenan'ireo vazaha reo mba hiteny vetivety aloha miaino ianareo sa tsy miaino tsy tafiditra fa mbola matorongavany amin'izay.
ento tsangantsika ry anolotra andrakitra amin'n'ira hoe tiako loatra ianao Jesosy. Dada mitena hoe tiako loatra, nareo mitena hoe tiako loatra satria zava-dehibe no nataon'Andriamanitra ho an'ny FPV rehetra. Vavakisika. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Amin'ny fonay manontolo noho ny zava-dehibe nataonao ho an'ny FPV rehetra. Tsaronay tokoa Jesosy ny teny izay nomenao an'ny FPVM tairo le roa mivorona ahitany lany alavan'ny elany. Tena navoakanao tamin'ny vavako izany Jesosy, ary na zaza mba gaga miainao an'izany. Ay ny teninao tena nanidina, mitondra ny teninao eran'ny Madagasikara any ampitany ranomasina rehetra eran'izao tontolo izao hatrany amin'ny Sinoa aza. Lava tokoa ny elatry ny FPVM. Izany ny pirofo fa tsy nandao anay mihitsy ianao hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Fiangonana no fidinao anaovana ny asanao. Misaotra anao ny fidy anay tsirairay avy. Niara-ny asa taminao izay, nahavita asa be dia be taminao anao izay, ankasitrao izany Jesosy, ankasitrao. Tantarao mihitsy ny teninao tamin'ny Abrahama hoe hita an'izay rehetra manasoa anao. Tantarao izany Jesosy, tsy mahavaly fitia
azo voaka be dehibe zao zay fa ianao na zay ananana isa tokantrano isam-baravarana isam-batan'olona na tsy aro zany fionana taminao zany ary mahalala ny fionana aminao ny fivevema rehetra satria nandreny feona daholo nandreny feona daholo. Saotra Jesosy nanolotra an'izao fanatitra zao zahay mamenatra da miteny an'izany ara Jesosy mamenatra zinona moa zay mba kely vitanay ny anao ary ny ainao mihitsy no foinao tsy misy olombelona mahavita an'izany fa noho ny fitiavanao anay tsirairay avy dia tsy nety ianao raha tsy nitrotra anay tsirairay avy teo anatrehan'Andriamanitra ray. Raiso ary zany Jesosy ankasitrao zany fanatitra zany fa izay ny olombelona mandalo daholo mpanota koa raha araka ny teninao tsisy manao ny marina koa na dia iray aza. Zany mamenatra anay Jesosy zinona ho anatrehanao moa zany fa ny fonay fony ny fiangonana rehetra manerana zao tontolo zao zany jerena dia ankasitrao zay mba kely vitanay ka nabeny na kely Jesosy fonay ho anao raiso zany voninahitra ny anaranao voninahitra ny ho an'Andriamanitra reriany. Alleluia. Masina 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 Jehova tompony maro enta rehetra oliverina hivavaka indray isika Jesosy alohan'ny isarahana vavaka ho areto olona reto mino hafa renao zany ao amin'ny mpiara-miasa rehetra ro foibe ro ny tanànan-drano présidency dadaly rehetra solon-tenan'ny fiangonana manerana an'izao tontolo zao manome voninahitra anay ao avokoa ny ratsamangaiky amin'izao fitondrana fiangonana zao fa tsy dada rery ao ny remema zay mijery manara-maso mampanara-dalàna nyzay rehetrarehetra fikiraka rana ny vola mba tsy hisy aky zany volanao zany. Ao ny 3FM zay mandinika ny asan'ny mpitandrina rehetra mamany olana rehetra mijery ny fiangonana rehetra indrindra fa mitondra vahaolana ho an'ny fiangonana efa nahasobe dehibe i fiangonanao zany ary nampilamina be dehibe ny fiangonanao zany. Mankasitraka Jesosy vahoaka rehetrarehetra manerana ny tany zay miara-mivavaka aminay ankehitriny kataka aminao a Jesosy mba hisy zavatra ho ataonao aminy mba hisy fankasitrahana ataonao aminy ary mba hisy fitahiana ataonao aminy. Fanirikana zany Jesosy ary fantatro fa mihaino amandrakarivo ianao fa ny ankehitriny kosa dia nataonao hoe mba tsarovy le vavaka ray minitra ataonareo ao am-piangonana fa eo ne no anatonako anareo ary eo ny hitahiko anareo. Sotra Jesosy sotra fantatrao mihitsy fa tsy mahavita vavaka izay ny an-trano any
maimaika fotsiny ny any ary matetika samborony devo le mpandehanana eny ny vavaka ia tsy tonga ny aminao fa ianao kosa Jesosy nanana etaeta mihitsy ianao ka nyteny hoe tia hita ny endrika eo any aho hoe zay ny fifalianay Jesosy tsy mbola mandainga tsy mbola mamitaka na ianao fa marina foana ny teninao noho ny teninao raha Jesosy mangataka anao azafady Jesosy mba ho tonga eny amin'ny dabolo tsirairay avy ianao any amin'ny rihana voalohany faharoa fahatelo ary fahaefatra tongavako ohatra ny ampitan-dranomasina rehetra tsy ho ary voatanisany ianao indrindra fa mbola tsy nahazahoanay filazana hatramin'izao zany firedaredan'ny fiangonana amin'ny tany ny sinoa zany azay tsy mahita ny sinoa zay fa ianao Jesosy ny maheno ka ny anaty lavaka aza ny sasany mivavaka noho ny fanenjehana tongavany ianao Jesosy sotra Jesosy nampianao teny mamy tandry ny feonao aho fa nandritry ny alina tsy natory fa matsiaro anao foana mahitanay ary ianao tandry ny feo ny zanako rehetra ianao zay nahasoanay hatramin'izay gataka aminao a Jesosy azafady indrindra azafady mba iondrika kely ianao Jesosy fa ny sofinao tsy mba lalo-dalovana ary mivavaka taonay mangina reny ny sofinao avareno aminay tsirairay avy ary Jesosy ny tenina hoe inona raha ny tianao ataoko aminao fa omeko anao ane zay rehetra irin'ny fonao dia ianao raha ny vavaka tsirairay avy na dia ray minitra ihany ary Jesosy sotra Jesosy sotra raha ireto olo-mahatra reto no miasa ka miainanao zava-dehibe amin'ny fiainanay zany Jesosy ary mbola zava-dehibe mihitsy amin'ny fiainanay ny anyrahanao ny anjelinao maro be ho any an-tranonay tsirairay avy fantatrao ny adresinay rehetra fantatrao ny lalana mampitonantonana anay rehetra fantatrao ny adi-sainay rehetrarehetra apetraka aminao fa tsy misy afa-tsy anao ny Andriamanitra mba efa ny zavatra rehetra olombelona sy Jesosy mpanota sisy manao ny marina na dia ray asa mandohalika amin'ny fona rehetra izay manoloana ny seza fiandriananao Jesosy
manoroka ny tongotrao masina, tsy mendrika na dia hitraka akory aza, miangavy, mitalao, mangataka tahaka ny mpangataka rehetra hoe Jesosy ialohy ny vavakay. Ny anaranao Jesosy no angatana izany. Anomponao hatramin'ny faran'izay voninahitra ao. Raina izay ny an-danitra, mba masinanay ny anaranao, tonga nay ny fanjakanao, taonay ny sitraponao, ety an-tany tahakanay ny an-danitra. Meo anay noho ny anina sahazo ho anay, ary mamela hanelokay, tahaka namelanay izay meloka taminay. Raza mitondra ny fakapanahy, manana ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisonsodrano. O Jehovah tompony maro aminao, zany no Andriamanitra reo hoe, za dia za ary tsy misy hafa afa-tsy za ihany, sady afaka mamonjy anao any aho, afaka miaro anao any aho, tsy misy zava-soa izay tsy foiky ho anao, asa mieritreritra tsony, tari-dalana anao any aho, anolo-tsaina anao amin'ny zavatra rehetra any aho, mbola mpianatra anao ny lalaka-lena koa any aho, moa misy zava-mahagaga ka tsy haiko va. Ankino amin'ny Jehovah amin'izay fiainanao rehetra, fizan-damina ny lalanao rehetra. Sotra tomponao ny tera, anao ny aza, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Jehovah o dia rainay, ankalazana ny anarana, izao rehetra rehetra izao manajana, faraina io matraky, faraina io matraky, Jehovah dia rainay, ankalazana ny anarana, izao rehetra izao manajana, faraina io Intelo-tsika misaotra an'i Jesosy manao hoe misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, tenika tanteraka tokony izany amin'ny anaran'ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Tesa mi maherezana.